ivavaka isika rehetra tompoko isaoranay tokoa ianao ry Jesosy Kristy tomponay fa nidina taty amin'izao tontolo izao taty amin'ny toerana misy anay ianao mba amela ny elokay ampihavana anay amin'ny tenanay ampihavana anay amin'ny namanay ampihavana ny lanitra sy ny tany ary ampihavana anay mpanota amin'ny rainao izay masina mba azahoanay ny famonjena azahoanay ny fiainana mandrakizay dia tehirizo amin'izany asa masina efa nataonao izany izahay na amin'ity fiainana ity indrindraindrindra ny fiainana ho avy dia taio reto vahoaka marobe izay tonga iainy ny teninao tonga andray ny fahasoavanao eto amin'ity WB Varimy an'ity ataonay amin'ny anaranao Jesosy tomponay avy any Nazareta zany vavaka izany amen. Voalohany dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray tafahoana soamatsara eto amin'ity WB eto Varimy an'ity amin'izao fankalazana ny isan-keritaona fanaontsika izao. Rehefa jerena ihany koa ny fandaram-potoana dia malalaka ihany tsika amin'izao maraina izao satria misy fampianarana zao dia misy toroteny rehefa aveo izay ihany no ataontsika amin'ity maraina ity manomboka amin'izao amin'ny valo izao mandrapatonga ny amin'ny 12 ny dikan'izany dia tsy voatery mihazakazaka tsika miaino ny fampianarana fa afaka milamina tsara mahazo fotoana lavalava ahafahana manatanteraka an'izany. Ny lohateny izay nomena alahatra sy ampianarana amin'izao fotoana izao dia endrika fanontaniana ihany hoe ny antony nahatonga ny Lutera nahatonga ny Docteur Martin Luther hanao réformation. Inona no antony nahatonga ny Docteur Martin Luther hanao ny réformation na ny réformation? Zay no lohateny zany zay anjarantsika ary raha tsika mahalala fa ao anatin'ny fankalazana ny fahadimanjato taonan'ny réformation tsika ary ao anatin'ny fankalazana ny fahadimampoloambizato taonan'ny fiangonana loterana malagasy dia ny hevitra ny mpanao ny programma angamba fa tsara raha fantatrao hoe inona marina no mahaloteranina anao ary inona no tsy mahaloteranina anao. Rehefa miresaka tsika hoe fiangonana dia ilazana izay rehetra nantsoina avy any ivelany zany, avy any amin'ny maizina ho amin'ny mazava, avy amin'ny fahajaintilisana ho amin'ny fiainana kristianina na ny finoana kristianina, avy any amin'izao tontolo izao ho isan'ny fiangonana. Ary ny fiorenan'izany fiangonana zany ny atao hoe fiangonana voalohany na ny fiangonana kristianina voalohany dia manomboka ny Pentekosta izay nanaovana batisa ireo olona 3,000 tamin'izay fotoana izay rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Ka ny fototra iorenan'ny fiangonana na izay mahafiangonana ny fiangonana dia ny batisa. Izay rehetra tsy vita batisa dia mbola tsy mambra amin'ny fiangonana izy, mbola any ivelan'ny fiangonana izy, mbola tsy nandray ny totaly be ny famonjena izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy, satria ny totaly be ny famonjena nataon'i Jesosy taty ambonin'ny tany dia mivangongo eo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary ny fomba tokana nofidian'Andriamanitra ny lorana an'izany famonjena izany ho an'izao tontolo izao
dia ny batisa. Ka izay rehetra mbola tsy vita batisa dia mbola any ivelan'ny famonjena sady mbola any ivelan'ny fiangonana. Ka ny fiantsonan'ny olona ho isan'ny fiangonana zany dia ny batisa indrindra. Fa raha ohatra ka hoe feno olona ny trano nefa olona tsy vita batisa daholo no ao, dia olona tonga kisendrasendra tahaka ny volokatsaka nentin'ny rivotra zany, fa tsy olona tena natsoana ara-dalàna. Ka rehefa niorina ny fiangonana dia efa nisy sahady ihany koa ny fampianaran-diso izay manozongozona ny fiorenan'izany fiangonana zany. Anisan'izany ny atao hoe gnostisisme, izay manorina ny finoana na manorina amin'ny fivavahana amin'ny alalan'ny fahalalana ihany. Ka rehefa tsy manam-pahalalana ny olona dia tsy mba tandrify novonjeny zany. Efa nisy ihany koa ny atao hoe pelagianisme zany, izany hoe fampianarana izay mitarihan'ny pelage. Ka ny fampianaran'izany lehilahy zany dia miankina miezaka ataonao ny mahavavonjy anao. Ny olombelona dia tsy nanoto, tsika dia tsy nandova oto, fa ny fahotana dia lesony ratsy ihany. Mahita ny olona mangalatra dia mba mangalatra, mahita sasana mijangajanga dia mba mijangajanga. Zany hoe zavatra ianarana ihany io fa tsy nilovana. Noho izany afaka hiezaka ho voavonjy ny olona, fa tsy mila ny batisa zany, tsy mila ny Jesosy zany, fa miezaka manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny heran'ny tenany fotsiny. Nisy ihany koa zany arianisme zany, izay nitarihan'ny lehilahy atao hoe Arius, izay razamben'ny témoin de Jéhovah, fa tsy manaitra an'i Jesosy ho Andriamanitra. Vokatra zany karazana fampianaran-diso maro samihafa zany dia efa nametraka sahady ny fiangonana ny arorika hoe inona no atao mba iarovana ny fiangonana amin'izany rivotra kihafahafa izay alefan'le ratsy sahady eto amin'izao tontolo izao zany. Dia natsangana ny atao hoe fanekem-pinoana apostolika, dia ny fanekenan'Andriamanitra ray ho mpamorona, fanekenan'ny zanaka ho mpamonjy, fanekenan'ny fanahy masina ho mpanahy masina sy ho mpitahiry ao amin'ny fiangonana. Dia misy ny fanekem-pinoana apostolika, misy ny atanazianina, misy ny nisianina, misy ihany koa no augostana. Ao no namitinana ny fampianaram-pinoan'ny fiangonana na ny fanekem-pinoan'ny fiangonana izay tokony ho fantatry ny zanak'Andriamanitra rehetra. Natsangana ihany koa ny atao hoe kanona apostolika, ny fitsipika zany, andrefesana ny fampianarana marina. Ka ny fitsipika andrefesana ny fampianarana marina dia miorina Matthieu 7:20-20. Tsy misy olona nomeny Jesosy fahefana anorina fiangonana sy hampianatra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ka ny fampianarana rehetra izay mifanohitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly dia fampianaran-diso, fampianarana tsy izy, fampianaran-devoly. Ary hoy Paoly hoe raha misy manao fampianarana hafa ivela izay nampianaran'ny apôstôly, aoka ho voaozina izy. Naorina ihany koa ny atao hoe episkopata apostolika. Ny alalànan'ny episkopos moa zany dia ny évêque na dia ny pastora zany tena tianao lazaina amin'izany. Ka na nozarazaraina ho ambaratonga samihafa ny fiangonana, ka nasiana ny fiangonana, nasiana ny fitandremana, nasiana ny filevana, nasiana ny synoda, nasiana ny FBFLM raha ny ainatsika azy ankehitriny. Ka ny antony zany rehetrarehetra zany dia izao: ny tena asan'ny évêque dia manara-maso ny fampianarana marina ao amin'ny fiangonana. Zay ny tena asany, fa tsy hoe
manatanteraka litorjia fotsiny dia manao izay atao ao fotsiny dia mody fa tsy mety tsy manara-maso izy marina be ny fampianarana atao ato amin'ny fiangonana ity ka raha tsy marina dia manitsy izany zay no asan'ny aveka fa tsy hoe izy koa no mampiditra fampianarana hafahafa mifanohitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly ny fampianaran'ny apôstôly. Ny fiangonana kristianina marina dia tsy maintsy mampianatra mifanaraka amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Ka rehefa miresaka sika hoe tantaran'ny fiangonana, ny tantaran'ny fiangonana dia tsy resaka daty, tsy zany no zava-dehibe amin'ny tantaran'ny fiangonana fa na dia 2 taona aty afara azy tsika rehefa jerena ny fiainan'ny fiangonana anankiray dia zao mbola hitao ve zany fampianarana mifanaraka amin'ny fampianaran'ny apôstôly zany sa fampianarana efa sadasada manatsoratra vangavanga manatare no hitao. Ka raha sanatrika izany no misy mila verina amin'ny loharano fototra ny fiangonana hoe efa lasany amin'ny lalakafy ty fiangonana ity, ka mila verina amin'ny fampianarana marina zay nametrahan'i Jesosy ny fitokisana tamin'ny apôstôly dia amin'ny fampianarana apôstôlika zany. Fa tsy zay tianao ampianarina no ampianarina, tsy zay tianao lazaina no lazaina, tsy zay tianao tenenina no tenenina, fa didina ianao tsy maintsy ampianarana, tsy maintsy ampianatra fampianarana mifanaraka amin'ny fampianarana zay nataon'ny apôstôly satria zay ihany ny fampianarana marina. Tamin'ny andro tenatena zany hoe nanomboka teo amin'ny taona 900 taorianan'i Jesosy sy ny makaty dia nilentika ny masoandro ny fampianarana marina teto amin'izao tontolo izao. Zany zavatra rehetrarehetra resantsika zany nanjavona avokoa ka dia natao hoe andro maizina izany vanim-potoana zany. Ary voalohany zay mpanihevitra fa hanohitra zany andro maizina zany dia ny silamo. Nanafitohina ny Mahomet tahony ny fampianarana nisy tao amin'ny fiangonana nisy tamin'izany fotoana zany dia ny fiangonana katolika, fivavahana Maria, ny fivavahana amin'ny olo-masina sy ny sisa dia mba laza izy fa nisehoan'ny anjely avy any an-danitra ka nilazany hoe ity ny fampianarana marina. Hita nefa fa tsy fampianarana marina zany fa tena fampianarana mifanohitra amin'izay nampianaran'ny apôstôly azy. Tamin'izany fotoana zany koa dia ny zavatra tena nasiana tsindrim-peo dia ny litorjia, fanompom-pivavahana berenty, fanompom-pivavahana marevaka, fametrahana ambony dia ambony ny fahefan'ny papa. Zany no nanjaka tamin'izany fotoana zany. Ny contexte moa dia tsy hafa fa ny fanjakazakan'ny empereur tamin'izany fotoana zany ka nivarotra ny sezam-piangonana. Zany hoe toerana tao amin'ny fiangonana dia ny empereur no mametraka azy. Ny empereur no mametraka ny papa amin'ny toerany, mametraka ny évêque amin'ny toerany, sady manao ny investiture na manokana azy na manao ny ordination zany. Io ny contexte io. Zany hoe mpiasam-piangonana no atokana fa fanjakana no manao ny fanokanana. Tsy zakan'ny papa zany, ary anisan'ny tena tsy nazakan'izany nanomboka teo amin'ny papa atao hoe Grégoire fafito tany amin'ny taona 1770 tany ho any ka hatramin'ny papa atao hoe Innocent III, Innocent fahatelo zany, zay nanohitra mafy izany fanjakazakana tamin'ny fahefam-piangonana nataon'ny empereur zany. Dia niezaka izy roa lahy reo na izy tao anelanelan'ny Grégoire fafito sy Innocent III zany nanova ny fampianarana rehetra tao amin'ny fiangonana mba hahatonga ny empereur hanaiky fa tsy ny empereur no manana ny fahefana faratapony aty ambonin'ny tany fa ny papa. Ka laza izy ireo fa ny fahefan'ny papa dia tahaka ny fahefan'ny masoandro, fa ny fahefan'ny empereur dia tahaka ny fahefan'ny volana. Ka rehefa eny ny masoandro dia mangina tanteraka ny volana.
Ary ny fomba nentina nanatanteraka an'izany ihany koa dia novana amin'ny fiteny tsy fantatra ny zavatra rehetra. Atao amin'ny fiteny tsy hain'ny empereur ny baiboly, atao amin'ny fiteny tsy hain'ny empereur ny toriteny, atao amin'ny fiteny tsy hain'ny empereur ny liturgie. Matetika moa dia allemand ny empereur ary italiana ny papa, dia atao amin'ny fiteny italiana ny zavatra rehetra. Dia amin'izay fotoana izay dia tsy ny baiboly intsony no andresen-dahatra ny empereur fa izay lazain'ny papa. Ary nasiana tsindrim-peo ny hoe sakramentan'ny ordre. Ny atao hoe ordre zany dia manana hevitra hoe baiko amin'ny anankiray, fa amin'ny anankiray dia hoe filaharana, ka izay tenin'ny ao ambony tsy azon'ny any ambany toerina. Nilaza ihany koa ny papa tamin'izany fotoana izany hoe izaho, ny papa Innocent fahatelo zany dia laza hoe izaho no mpitandrin-draharaha voatendry ny tompo ifehin'ny mpanompony. Zaho le dimbin'ny Pierre na dimbin'ny Petera, ilay mijoro eo anelanelan'Andriamanitra sy ny olona, ary tsy azon'ny olombelona tsaraina, satria ambony noho ny olombelona rehetra, ambony noho ny empereur azy. Tsy azony iza tsaraina ny papa, afa-tsy Andriamanitra ihany no mahazo mitsara azy, fa izy kosa dia afaka mitsara ny olombelona rehetra, na izy na dia ny empereur azy. Ary tamin'izany fotoana izany dia misy nasiana ny atao hoe ozona avy amin'ny papa sy ny interdit avy amin'ny papa, ka mafy tamin'ny olombelona zany hoe ozon'ny papa zany. Ka nefa rano dia nivadika ihany ny baolina, ka dia nanjary ilay Roma tanàna mamirapiratra fipetrahan'ny empereur, dia nanjara ny papa no mipetraka ao mandrakitsika amin'ny teny izao. Tsy tanànan'ny papa io tamin'ny voalohany, fa tanànan'ny empereur. Fa rehefa famadika ny resaka dia izao ny papa no ao mandraka androany. Ny olana dia izao, rehefa azo ny papa ny seza tao Roma, rehefa azo ny papa ny seza mahafahefana faratampony azy, satria nilaza izy hoe manana sabatra roa lela izy, dia ny ara-panahy sy ny ara-nofo fanampindraminy fotsiny ny empereur ilay ara-nofo. Azo n'izany fahefana izany, fa ny olana dia ity niteraka fampianaran-diso hafa koa ny fahazahoana an'izany seza zany. Ny fiakaran'ny papa ao Roma dia niteraka fampianaran-diso hafa ihany koa, fa tsy hoe rehefa azony ny fahefana tena ampelantanan'ny empereur dia mba nipetraka izy, mba naveriny amin'ny laoniny ny fiainan'ny fiangonana, naveriny amin'ny laoniny ny fampianaran'ny fiangonana, dia ny fampianarana izay nametrahan'i Jesosy azy, izay napetrany tamin'ny apôstôly, ka nanjary teraka ny fampianarana ny amin'ny fivavahana amin'ny olo-masina. Rehefa miresaka amin'ny katolika ianao dia milaza izy hoe zay tsy mivavaka amin'ny olo-masina, fa rehefa tena mijery ny fiainany ianao dia hitanao fa tena mivavaka amin'ny olo-masina izy. Mahita an'io sary vongana mameno ny tanàna io, masin-dararanona mpiaro ny quartier nananina, tsy mivavaka amin'ny olo-masina ve izy ny dikan'izany, na inona filazany, na inona filazany, mivavaka amin'ny olo-masina izy. Fampianarana nampidirin-dry Innocent III zany. Raikitra ihany koa ny fampidirana ny finoana ny relika. Ny relika moa dia ampipahamarinan'ireo olo-masina, satria olo-masina navita fahamarinana mihoatra noho izay takina aminy, dia napetraka amin'ny fiangonana ny ambiny mba hividianan'ny fiangonana, mba hampiekena ny fotoana hipetrahany any amin'ny afifandiovana. Natsangana ihany koa ny fampianarana ny amin'ny indulgence. Indulgence zany dia taratasy imprimé zany, misy soratra ny papa, dia misy sonian'ny papa, dia amidy. Ka ny indulgence dia misy karazany roa, misy atao hoe indulgence tanteraka, dia misy indulgence tsy tanteraka. Ny indulgence tsy tanteraka dia izao voafetra ihany ny fahotana voavelany,
fa ny andiolo zany sy tanteraka dia zao vao miala eto ambonin'ny tany ianao dia makany paradisa. Fa mandrakariva ny olona mahazo an'izany andiolo zany sy tanteraka zany dia ny olona manaiky andeha anao croisade, zany hoe mandeha hiady amin'ny silamo. Ka amin'izay fotoana izay mialohan'ny andianana dia apetraka amin'ny fiangonana ny fananana rehetra omenany fiangonana dia lasa ianao mandeha miady amin'ny silamo any. Fa ny ady amin'ny silamo zany tsy mora, fa tonga ianao dia tapatenda. Silamo tsy mitsitsy zany, na ianao anaiky ny fivavahana silamo na ianao tapatenda. Noho izany ny fanantenana rehefa andeha anao an'izany ady amin'ny silamo zany dia efa ny any paradisa, fa tsy mieritreritra ny ety ambonin'ny tany intsony, ka dia nomenany fiangonana ny fananana rehetra. Fa izay rehetra tsy nanao andiolo zany sy tanteraka kosa, raha andiolo zany tsy tanteraka zany no vidinao dia zao mandra-pahafatinao ianao, io fahotanao io tsy voavelo, fa tsy maintsy tohizanao any amin'ny hafandiovana ny fanohizana ny fahotana tsy voavela teto ambonin'ny tany. Dia maro ihany ny olona nanao andiolo zany sy tanteraka hoe inona moa ny andanana any amin'ny hafandiovana, zay zavatra mandalo eto an-tany ity aleo mena ny fiangonana eo. Dia amin'izay tsy mieritreritra zay hafandiovana intsony, paradisa no eritreretina. Dia tafiditra ia mazava ho azy araka izany ny fampianarana ny amin'ny hafandiovana any rehetra. Zay rehetra tsy manao andiolo sy tanteraka dia any afa-tsy ny olo-masina. Ny olo-masina moa dia tsy mba mandalo hafandiovana zany satria ny famarinana nataony dia mihoatra noho izay nitakina aminy, miala veto izy, tonga dia amin'ny paradisa, tsy mieritreritra hafandiovana zany izy. Nasiana tsindrim-peo ihany koa ny amin'ny hoe tsy mety diso ny papa, infaillibilité papale. Ninninona teneny, ninninona lazay, ninninona ataony dia tsy diso izy. Infaillibilité papale. Noho izany rehefa miteny ny papa ny anjarany be sy ny maro dia zao ny manatanteraka, tsy azo atao ny manohitra ny fahefana. Zay le sakramenta ny ordre zay, ordre ny sakramenta. Noho izany sakramenta ny ordre, noho izany tsy azo toerana ny olona manana fahefana. Ary zay ngamba tsy dia mba mampisy olana loatra ny fiangonana katolika, satria rehefa miteny ny mpitarika dia ny manaiky no anjaran'ny tariny. Fa ny antsika tratra nyity rafitra synodale ity dia mahazo miteny daholo rehetra dia lasa ohatran'ny sarivongana fotsiny le mpitarika, fa tsy hita intsony zay asiny. Na dia tsy katolika azy tsika mba hajao ihany ny mpitarika atsika, fa tsika ihany no milaza hoe olom-boahositra ireny. Ny ordre amintsika tsy sakramenta, fa na izany azy ny ditsy faefatra milaza hoe manaja ny rainao sy ny reninao, tsy data sy neny teraka ihany any zany, fa io ray aman-dreny zay napetraka hitarika anao io mba hajao io, mba ho maro andro sy ho ela velona ety ambonin'ny tany ianao. Nomena toerana ngeza ny andraikitry ny olona ny amin'ny famonjena, miankina amin'ny fahataterahanao amin'ny atsipiriany ny zavatra takina aminao ny famonjenanao. Ex opera operato, teny latina moa zany, fa ny dikany dia zao hoe rehefa tanteraka ao amin'ny atsipiriany ny zavatra takina aminao, voavonjy ianao. Ohatra hoe ny takina sapile zato ianao na valopolo isaka ny maraina dia tsy maintsy ataonao zay, zay no zava-dehibe, fa tsy dia zay vitondrantenanao loatra hoe vitanao ve zavatra nitakina taminao, fa rehefa vitanao zany dia manakery ho azy zany rehetrarehetra zany. Ny aina tao anatin'izany rivotra rehetrarehetra zany Lotera,
nampianarina n'izany fotom-pampianarana rehetrarehetra zany Lutera fa ny fiolahana ngeza be dia izao tamin'ny fiainan'ny Lutera. Nianatra tao amin'ny université anankiray atao hoe Erfurt izy. Rehefa vita ny fianarana nahazo ny maîtrise amin'ny filozofia izy dia tonga mpampianatra tao amin'io université io ihany. Fa izy tsy mipetraka ao Erfurt fa any ambanivohitra be any Mansfeld, lalana lavitra be ihany any no misy azy. Dia niala avy any Mansfeld, misy ny ray aman-dreniny izy, ny ray mandeha andeha hampianatra tany Erfurt. Avy be ny orana. Rehefa avy ny orana fa avaratra ny andro dia nisy varatra ny refotra latsaka tamin'ny hazo teo akaikiny dia tafateny izy hoe vonjeo aho ramasom-baviana fa hilatsaka ho monka zany a mpitokamonina monastera zany. Kanjo tsy maty tokoa izy dia noheveriny fa namonjy azy tokoa masom-baviana ka dia tapa-kevitra ny lehilahy fa naverany le fampianarana tao amin'ny université tao Erfurt fa lasa nandondona tao amin'ny monastera tao Erfurt ihany izy dia ny monastera augustiniana. Niditra tao izy tamin'ny 9 Jolay 1595 izay andro fahatsiarovana ny masom-baviana zany. Tamin'ny taona 1995 rehefa nipetraka herintaona tao zany izy dia nadinina dia azo antoka ny valiteniny ka dia noraisina ho isan'ny mpitokamonina izy. Dia nanao ny voady telo fanao ny monka izy. Voalohany amin'ny voady fanao ny monka dia ny fanoavana. Fanaraka amin'ny sakramentany ordre teo zany. Ny mpitokamonina dia tsy mba mahazo mandat rehefa teneniny. Rehefa bakiony, rehefa misy ampanaovina azy dia manatanteraka no anjarany. Ny kely zany fanaraka an'izany izy. Voady faharoa ny fahantrano. Tsy maintsy manaiky mahantra rehefa mpitokamonina. Avela daholo ny sitrapo rehetra. Akanjo ratsy nanaovana. Trano telo ny ipetrahana. 3 metatra ny lavany, 2 metatra ny sakany. Zay ny trano ipetrahana. Sakafo angatahana no hohanina. Ary tsy hoe no hohaninao ihany no angatahanao fa ny sakafo hohanin'ireo mpitokamonina miaraka aminao ireo koa ianao koa no mangataka azy. Dia lasa mandeha mitety tanàna any mangataka. Nalahelo ihany naman'ny Lutera rehefa mahita azy mangataka hoe izao ny olona manana maîtrise amin'ny filozofia mangataka tahaka ny olona tsinotsinona tahaka ny olona mahantra. Kanefa zay le voady dia nanatanteraka an'izany atsaka ny sy andavany Lutera. Ny voady fahatelo dia ny tsy fanambadiana. Amin'ny fampianarana katolika moa dia masina kokoa ny tsy manambady noho ny manana. Asa moa na masina tokoa na tsy masina. Ianareo célibataire mahalala an'izany. Masina kokoa ve nareo no zahay manambady? Zay ny fampianarana. Masina kokoa ny tsy manambady noho ny manambady. Ka tsy mahazo manambady ny mpitokamonina. Zay le dia ndraiky ny Lutera soana tsara zany. Na dia mba fantany ihany aza fa ny soratra masina dia milaza hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Ny dikan'izany ike dia izao hoe tsy tsara koa raha irery raha vehivavy. Oka zava-tsara ny resaka. Ny dikany hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia ny dika koa hoe tsy tsara raha irery raha vehivavy. Fa sao dia isy anita-kevitra eo ndraiky hoe hitady lehilahy hiaraka aminy na hitady vehivavy hiaraka aminy fa tsy izay ny lazainy eto. Tsy hoe nareo rolahy miraha fa tsy mety raha ianao rery na hoe nareo mirahavavy fa tsy mety raha ianao rery. Tsy tsara raha irery raha lehilahy fa tsy tsara koa raha irery raha vehivavy. Tsy maintsy mifidy olona 220 olo-masina zany atao fiantso. Fa na izany aza tsy nahita fiadanana tao amin'ny monastera ndra Lutera. Ka tamin'ny 1910 araka ny fanao dia nalefa tany Roma Lutera hanao ny atao hoe pèlerinage,
fitsangatsanganana masina zany na fivanianana masina tahaka izay ataontsika ty farimena zao pelerina azy ange zao ataontsika zao hoe fivanianana masina. Ka rehefa tonga le mpivanianana masina ianao dia manantena hoe ahita fahafenony ny fahamasinana, mandre tenin'Andriamanitra, mandre vavaka, mandre fijoroana vavolombelona, mandre toroteny isan-karazany. Zany no zava-ratenena ho hitanao rehefa ho any amin'ny fivanianana masina ianao, tena ilomano ao anatin'izany atao hoe fahamasinana zany. Fa tsy misy olona hoe andeha ho aty farimena dia asa an-devoly no aleha aty, tsy zany. Fivanianana masina no aleha aty, ka manantena hitany tena fahafenony zany fahamasinana zany rehefa tonga eto. Fa tahaka zany koa Lotery rehefa nandeha tany Roma, ka vao nahita ny tanàna Roma fotsiny izy, raha atao hoe ty farimena zany dia vao iry amin'le tanàna ery ambony tsinaniny ery dia efa niakohoka tamin'ny tany izy, sady niteny hoe arahaba ry Roma masina, anitsaka ny tany masina ny lehilahy mpandota na dia mpitoka-monina azy. Inona zavatra nitranga rehefa tonga tao Roma izy? Ny zavatra nataony aloha dia zao: misy tohatra, misy zanatohatra 20 ao Roma, dia nandongasitra izy niakatra an'ireo zanatohatra 20 ireo, ka isaky ny zanatohatra dia manao ny raina izay any an-danitra izy. Isaky ny zanatohatra dia manao raina izay any an-danitra izy. Isaky ny zanatohatra dia manao raina izay any an-danitra izy. Satria tanàna masina ty tanàna ny Roma ty. Asa ianao na mba mahavita an'izany rehefa tonga eto farimena, impiry ianao mba nanao ny raina izay any an-danitra zay. Misy arangamba mbola tsy nanao akory na Andray mandeha azy, afa-tsy iombonany eto ihany. Fa Lotera tao anatin'ny zanatohatra 20 imba 20 namerina ny raina izay any an-danitra izy. Satria nahoana? Teo masina eto amin'ny tanàna masina. Gaga nefa izy rehefa mahita ny fiainan'ny mponina tao Roma, fa vazivazindry zareo ny fanompoam-pivavahana. Vazivazindry zareo ny fanompoam-pivavahana. Eny hatramin'ny litorjia fanasan'ny tompo azy. Gaga izy fa toa minomino foana ny olona, gaga izy fa toa andoavam-bola ny zavatra rehetra. Ary reto mpitoka-monina reto tsy mba mahatra ohatra ny mpitoka-monina ny Alemaina, fa mpitoka-monina manan-karena. Ary mpitoka-monina raha amin'ny fiteny ankehitriny dia namaky betsaka ny gazety Jejo angamba, fa tsy mendrika mihitsy ny fahitany Lotera azy, ka dia tafitohina mafy izy. Ka tsy naharitra ray volana akory izy tao Roma dia todidonody niverina tamin'ny alahelo nakany Alemaina, nakany Wittenberg moa zany izay tanàna nipetrahany. Io no atao hoe fiolana lehibe voalohany teo amin'ny fiainan'ny Lotera. Zavatra ngeza be tamin'ny fiainan'ny Lotera io, efa nampisalasala azy tamin'ny fiainan'ny fiangonana katolika tamin'izany fotoana izany. Nanomboka niova ny fijerin'ny Lotera ny katolika, nanomboka niova ny fijerin'ny Lotera ny papa, nanomboka niova ny fijerin'ny Lotera ny monastera. Kanefa moa dia mbola katolika madiodio somatsara ny lehilahy tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny 7 oktobra 1919 dia natolotra azy ny diplôme docteur en théologie. Ary tamin'izany fotoana izany rehefa mahavita fianarana ambony tahaka an'izany dia ampanaovana voady ny mpianatra, ka nanao voady izy fa hitory marina sy madio ary ampianatra marina sy madio ny tenin'Andriamanitra. Zay ny voadiny zay, fa tsy le hoe fahantrana sy anona tarintsony. Izy raha teo moa rehefa nanahirana nitaiza azy tao amin'ny monastera, na rehefa nampianatra tany Wittenberg izy, fa nesorina tao amin'ny monastera tany Erfurt. Ary ny tiindrindra ny mampianatra azy dia ny salamo sy ny epistily ho an'ny Romanina. Ka tamin'ny avril 1919 raha nampianatra ny epistily ho an'ny Romanina izy, nahita ny Romanina toko voalohany 770 zay midika zay mivaky toy izao hoe ny marina amin'ny finoana no velona, ny marina amin'ny finoana no velona.
io nampisokatra ny masony Lotera io ka nalalan'ny hevitra ny soratra masina ray manontolo. Fa kay moa ty famonjeny ty tsy asako arak'izay nampianarina azy naritra fotoana lavabe, tsy miankina amin'ny ezaka zay ataoko, tsy azoko vidiana volo, fa asany Jesosy Kristy avy any Nazareta irery ihany, ary atolotra maimaimpona amin'ny alalan'ny finoana, atolotra maimaimpona, fa tsy misy asako, tsy miankina amin'ny volako, tsy miankina amin'ny famendrehako, tsy miankina amin'ny firazanako, tsy miankina amin'ny saranga misy ahy. Ho an'izao tontolo izao araka ny Jaona 7:29, fiolahana lehibe faharoa teo amin'ny fiainan'ny Lotera io. Tao anatin'izany fotoana izany indrindra no nipoka ny resaka fivarotana indulgence tao amin'ny fiangonana katolika tamin'izay fotoana izay. Ny tanjona dia ny hoe mba hanaovana ny bazilika Saint-Pierre any Rome. Ka ilay indulgence araka ny asantsika azy tiry aloha dia taratasy imprimé voasoratry ny papa dia misy sonian'ny papa. Dia natota be dehibe zany indulgence zany rangahy atao hoe Albert avy any Mayence zany no nanao ambongadiny ireo indulgence ireo, nividy azy ambongadiny zany. Fa ny mpanjara azy dia ny lehilahy anankiray, mopera anankiray atao hoe Tetzel. Izy zany détaillant zany Tetzel, mpivarotra indulgence malaza. Mpitokamonina dominikanina moa ty Tetzel dia, zany Tetzel zany dia olona tena havanana amin'ny resaka media, nana-talenta tamin'ny fanaovana dokam-barotra, na haina andresinahitra olona. Ka rehefa miakatra amin'ny tanàna anankiray izy dia filaharam-be mamakivaky ny tanàna, zay ny atao. Feon-java-maneno isan-karazany, doboka ponga maro anaka tsy hifankahitana intsony, velomina ny lakolosy rehetra eo an-tanàna. Nampianatra an'ity andray mandeha dia niresaka tamitro ny tournée nationale Saloma hoe rehefa am'raika amby 30 oktobra ao dia velomina ny lakolosy rehetra eo an-tanàna. Dia ka verina amin'ny hevitry Tetzel indray zany tsika raha izany, satria zany natao Tetzel tamin'izany fotoana izany. Dia zao nikabary amin'izay izy rehefa avy eo sady naveriperiny hoe manana fahefana ambony no ny any masina Pierre aho, fa ny olona voavototra amin'ny indulgence lafiko dia betsaka lavitra no izay voavonjon'ny Petera tamin'ny toroteniny. Ahazoana famelan-kely koa ny fahotana rehetra natao sy kasaina hatao. Ahazoana famelan-keliko avokoa ny fahotana rehetra natao sy kasaina hatao. Mantovy vola fotsiny dia tsy manota intsony. Milamina tsara ny dianaka manatanteraka an'ilay fahotana. Kefa voalovolako tonga amin'ny fotoana fanaovana confesy, tsy mety mikofesy intsony ny olona. Dios Lotera fa maninona nareo tsy mikofesy, dia natranga ny taratasy ko anay efa nividy indulgence kinona intsony lana izay kofesinao any. Na alahelo mafy ny Lotera tamin'izany fotoana rehetrarehetra zany. Ary tsy zany ihany ozy izy Tetzel, be dibe ny havantsika ao amin'ny afo fandiovanao. Dia naka afo moa izy, nandrehatra afo moa izy zany dia nataony teo ny tanany. Ina ozy zavara hitanareo? Dia ozy ny olona hoe mahay ny tananao, afo kely io azy, dia rehefa izao no mahazo ny tanako. Dia rehetra hoe ao anaty afo be ianao, le afo fandiovana ne afo be ihany, hambamboarina amin'ny hoe afo fandiovana fotsiny le izy. Ao tsisy fahafatesana. Eto ambonin'ny tany ianao matahotra ny ho faty. Eto ambonin'ny tany tsika rehetrarehetra ao matahotra ny ho faty daholo. Fa rehefa tonga ao anatin'ny afo be ianao dia hitady fahafatesana, satria nahoana te hiala amin'io fijalianao io, fa tsy misy fahafatesana intsony ao.
dia ozy izy lotera hoe mba eritreretry tsara mba halao sary an-tsaina ny fijaliny ny avanao jala eo amin'ny afobe ao fa zao fotsiny garanti omeko anao raha vo kioritsana fotsiny anatin'ny vatandrakitra ny fiangonana ny volanao a misidina miala tao amin'ny afobe ny fanahy ny avanao mijaly any amin'ny afo fandiovana ka izany tsy andoha vola amin'izany feno ny vata be ohatra ny vata paty avy any Allemagne makany Italia feno vola dia rehefa mandalo any Italia ny mpilanja ny vatandrakitry ny fahotana avy any Allemagne dia gaga mihitsy ny italiana za ny fahotandrareo ao Allemagne eo zany raha tsy tantsony amin'le vavaka le raitra lampangalatromby rehefa mpanivavaka amin'le mpangalatromby tao am-piangonana zany resosy raha fahotana aloha dia tena tsy tantsony sy ilazana azy fa tahaka an'izany ny fahotanimponina tany Allemagne ny fahitandrareo italianina anazy rehefa nanohitra n'izay Lutera zany nanohitra n'izany fampianaran-diso rehetrarehetra zany fampianaran-diso anie zany fa tsy fampianarana hafahafa fotsiny tsy hafahafa fotsiny zany amin'ny Lutera fa tena fampianaran-diso dia nanohitra izy dia nitambatambazin'ny papa ny mpiaro azy Frédéric Layel na Diocèse zay prince tao Allemagne hoe mba alefasy Lutera ho an'ny Roma mba ho anarina dia ozy izy Frédéric hoe tsy alefako any izy satria efa nisy rangahy anankiray atao hoe Jean Hus Allemand ihany nanao fampianarana tahaka an'izao nataon'ny Lutera zao nanohitra tahaka an'izao nataon'ny Lutera zao dia nalefa tany Roma fa tonga dia nidorana velona rehefa tonga tany dia satria tsy nomeny Frédéric Lutera mba alefany Roma dia nanirakairaka ny papa ny rangahy atao hoe Miltitz dia rehetra no zavatra naterina ho an'ny Frédéric tamin'izany mba hanambatambazana azy médaille vonirose volamena efa voasina efa no hamasin'ny papa zany relika isan-karazany indulgence fangazany ihany nisy tetendro nonony Maria ihany koa mbola voatahiry tao lafo vidy be zany a efa 500 taona ty afara mbola nisy tetendro nonony Maria ihany tao a naterina ho an'ga Frédéric le XVI singambolo efatra avy amin'ny Maria tapadamba an' Jesosy silakazo namatsiana an' Jesosy singambolo avy amin'ny volombava an' Jesosy ary taolana efatra avy amin'ny Chrysostome sy ny sisa nahatratra 3,750 ny isan'ny relika nentina ho an'ny Frédéric le XVI mba hanabatambazana azy hanolotra ny Lutera mba hoentina ny Roma mba ho anarina ono fa tsy ho anarina fa saika hodorana velona fa tsy nanaiky Frédéric dia nalahelo mafy Miltitz sy ny papa satria tsy nanaiky nga Lutera fa tsy nampianatra ny katolika zany fa nanao concile izy tany 30 anarana tanàna le 30 ka io concile io na io fivorena io dia natao hanoerana ny protestantisme na hanoerana ny réformation ka tamin'izany dia nanapa-kevitra ny concile fa fito ny sakramenta amin'ny katolika dia ny sakramenta ny ordre ambony indrindra ny fanasan'ny tompo ny batisa ny confirmation ny pénitence ny mariazy ary ny fanosorana farany ireo le sakramenta fito ao amin'ny fiangonana katolika raha tsy fantatra ao zany amin'ny Lutera dia roa ihany ny sakramenta dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo ihany ny lamesa io lamesa renesitsika isan'andro io ny lamesa dia
famerenana indray ny fanomboana an' Jesosy amin'ny azo fijaliana anio ho an'ny maty anio sy ho an'ny velona anio. Antsika loteranina matetika tena hoe ianao manombo an Jesosy amin'ny azo fijaliana indray fa aminareo Jesosy omboana amin'ny azo fijaliana isan'andro fa tsy valida ho anao androany no ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana 2 taona lasa zay mahatonga anjareo manao ny crucifix. Zay mahatonga anjareo manao ny crucifix zay. Lay Jesosy mbola fatsika eo amin'ny azo fijaliana amin'ny fotoana rehetra. Dia mety manontany nareo hoe eto koa misy crucifix. Dia za tsy mamaly an'io fa resaka Lotera resantsika eto fa tsy farimena. Dia tsy valiko ny fanontaniana iny na dia hoapetraka reo azy. Fa zay ny hevitra andrareo. Dia rehefa manao heviteny ny mpanao heviteny maro dia zao hoe fa maninona Jesosy nareo ny fatsihany eo amin'ny azo fijaliana ihany. Ka rehefa mifatsika eo izy dia amin'izay zany dia tsy afaka manaraka anareo any tokantranonareo any ka mahita ny adalanareo sy ny fahotana ataonareo any. Zay na matsihana azy eo. Fa ny Jesosy tsika dia zao hoe to any amin'izay toerana misy ianao na mipetraka ianao na mandeha na manao fampakaram-bady ianao na mamoaka zazavavy ianao na maninona ianao hoe to any amin'ny tokantranonao any Jesosy. Fa jereo rehefa nanaritra fampakaram-badin'ny mponina taokana izy dia zao rehefa lany ny divay dia rano fotsiny natao tao anatin'ny siny nivadika ho divay tsara. Fa raha nafatsihanao amin'ny azo fijaliana izy tsy afaka nanao an'izay. Ny pénitence, ny hevitry ny concile momba ny pénitence le concile de Trente zany. Amin'ny katolika dia zao ny olona rehefa manao confesy dia tsy mety saziana. Tsy misy hafanaina zany hoe tenenina fotsiny hoe voavela ngeliko ao tsia tsy maintsy saziana ianao. Io sazinao io le atao hoe pénitence, asa fanonerana. Fa mahavariana amin'ity asa fanonerana ity io tsy vitanao mandra-pahafatinao io na tianao na tsy tianao. Ny apahany ihany ny vitanao. Ny apahany ihany ny vitanao. Ny apahany amin'ny fahotanao ihany ny voavela amin'io. Fa ny apahany mety ho betsaka mihitsy ny azy tsy mety efainao any amin'ny hafifandiovana. Zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy anaovana lamesa ny maty rehetra. Tsy maintsy atao absoute. Absoute zany absolution nge zany. Afaka atao absolution ve ny olona efa maty. Fa manao absolution zareo manao absoute. Fa matao absoute aza mbola any amin'ny hafifandiovana ihany. Raha be zany. Dia tsy hay hoe firy taona ianao any na firy taona. Dia atao matevitevina angamba le rakitra koritsana. Zao manko tsy atsy mikoritsana intsony. Tsy hoe vao mikoritsana fa vao mikasika ao anatin'ny vatan-drakitra ny vola be ianao misidina tany amin'ny hafifandiovana ny fanahy ny maty. Zay angamba. Satria mandrakitsika amin'ny teny zao dia mbola ao ny fampianarana mikasika ny hafifandiovana ao amin'ny fiangonana katolika. Vokatry izany rehetrarehetra izany, reo zany le antony nahatonga ny Lotera nanao ny réformation reo. Zay rehetra tsy voalaza satria na dia nilaza za te hoe malalaka ihany ny fotoana dia voafetra ihany zany satria mbola betsaka ny zavatra ataontsika. Reo no nahatonga ny Lotera nanao réformation reo ka tamin'ny 1 Oktobra 1790 dia nanoratra lahatsoratra 550 Lotera na tezy 550 nanoherana zany fivarotana indulgence zany fombafomba rehetra atao amin'ny katolika zany. Dia napetany ny fatsihany teo amin'ny varavaran'ny fiangonana ao Wittenberg ny alin'ny 1 Oktobra iny satria hiakatra ny Wittenberg ny olona rehetra avy amin'ny era-industrie akalaza ny fetin'ny olo-masina. Ary mbola notsindriny Lotera tamin'ny toroteniny tamin'iny aliny reo tezy 550 soratan'ireo ka rehefa tonga ny 2 Novambra dia nangatsiitsika ny fetin'ny olo-masina fa ny tena nalaza dia ny androny na ny fetin'ny filazantsara. Zay no mahatonga ny Loteranina manao ny fetin'ny filazantsara. Io fetin'ny filazantsara io fety Loteranina io fa tsy fety katolika io akory.
tsy fety katolika io fa fety loterana ary zareo makany amin'ny miazakazaka makany amin'ny maty fa itsika kosa miazakazaka makany amin'ny filazantsara fetin'ny filazantsara ray novambra tsy masaka intsony ny fetin'ny olo-masina raha misy tsy mahalala zany hoe aveja ny vidy ty fetin'ny filazantsara ty dia izay ny antony reto no apahapahany amin'ireo tezy ireo tezy voalohany dia ozy lotera hoe raha jesosy no miteny hoe mibeba dia tiany raha ny fiainanao manontolo ny fibeba ny dikany hoe mibebaka zany tsy hoe mandovolo tsy hoe misy asa tsy maintsy atao tsy hoe ranomaso naniratsika koa ke laza hoe tsy ny ranomasonao no mahafatrosanao hoe tsy ranomaso egalina fibeba fa ny ranomasona reo mahita mieritreritra ny avanao maty any am-pasana fotsiny ianao dia mitomany zay mampitomany ianao fa tsy ranomaso tsy egalina fibebahana fa fibebahana mira fiainana ny fiainanao ray manontolo mihitsy ny fibebahana raha nangalatra ianao tsy mangalatra intsony raha mamon'olona ianao tsy mpamon'olona intsony raha tsy piditra lady ianao ianao mihitsy ny lehibe ny mpakany am-piangonana olona mandray andraikitra ao amin'ny fiangonana zany olona mibebaka zany fa tsy anao tahaka an'le olona hoe zay efa mividy indulgence ka tsy mila mikofesy intsony ny fibebahana dia fiainana ny tezy fa fito amby roapolo dia ozy lotera hoe tena zavatra noforon'olombelona ny hoe vao milatsaka ao anatin'ny vatandrakitra ny vao milatsaka ao anatin'ny vatandrakitra ny vola dia misidina miala tao amin'ny afandiovana ny fanahana maty fampianaran'olombelona zany tsy misy an'izany ato asanareo na mahita fa zany ho tsy mahita tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly fampianaran'olombelona zany hoy lotery ary izy moa le miteny ary amin'ny galatianina hoe na anjely avy any an-danitra aza manova an'ity aoka izy ho voaozina ny tezy faharoa amby telopolo samy hoelohina mandrakizay na ny mpampianatra na ny mino ny indulgence ho mahavonjy samy hoelohina mandrakizay samy ho very mandrakizay fampianarana mikasika ny indulgence dia hoe voafetritra ny jalinao ao fa lotera dia milaza hoe raha ianao mampianatra an'izany ka zany no heverinao fotom-pamonjeny dia ho amin'ny farimy rehetra afimaritra mandrakizay ianao lainga ny filazana hoe rehefa mandovola ianao dia ho afaka fa rehefa lasao ianao dia ao ianao mandrakizay manamarina an'izany koa ny tantaran'ny lazarosy le mpanan-karena ao amin'ny liko atoko fahenina amby folo hoe raha mitetitetika ny ala tao ianao vao maitsy eo angezana azy le lavaka tsy hahafahanao mitsamikina tao fa raha hitsamikina tao azy ianao dia sala mikatsaka anaty lapoaly zany ka miala ao anaty lapoaly dia ao anaty afo tezy fahadimapolo tokony hampahafantarina ny kristianina fa fampandoavam-bola tsy andrariny no ataon'ny mpivarotra indulgence fa raha mahafantatra ny pape zany fampandoavam-bola tsy andrariny zany dia aleony mijery ny katedraly masina pierre tonga lavenina toy izay manana azy miorona amin'ny hoditry ny hodry sy ny tolany ny tezy fahadimy amby sivifolo dia ho lotera hoe aleo amin'ny fahoriny no hidirana fanjakany lanitra toy izay atory amin'ny ona malemin'ny fiadanana tsy marina ny tezy fahavalo dia ozy lotera hoe ny kanona momba ny pénitence dia natao amin'ny velona ihany fa ny maty dia tsy misy zavatra terena tsy maintsy atao aminy rehefa maty dia maty fa tsy hoe voatery tsy maintsy anaovana andoavam-bola izy mba hamitahana ny vahoaka fialana tao amin'ny afo fandiovana anisan'ny asiany lotera tsindrim-peo amin'ny fampianarana ny amin'ny fanasan'ny tompo ozy izy lotera hoe tena fahababoana babilonianina mahazo ny fiangonana ny tsy fanomezana mofo ny mpandray ao amin'ny fanasan'ny tompo zany hoe ny dikan'izany dia zao famelan-keloka tsy feno no atolotra ao amin'ny fanasan'ny tompo ka rariny sy hitsiny raha lasany amin'ny afo fandiovana ary zareo satria tsy feno ny famelan-keloka nomena azy raha mamaky isika
ny Matteo 5:20 afaka jerenao ny baibolinao. Matteo 5:20 andiny 7:20. Anisan'ny Andry Lotera sy anoerany ny fampianarana katolika io. Matteo 5:20 andiny 7:20. Matteo 5:20 andiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandraiky apoka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity. Babalo ambiroapolo fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Baiko ny Jesosy zany sotroinareo rehetra ity. Fa ny mofo aza tsy niteneniny hoe haninareo rehetra ity, fa ny divay dia nasinitsindrim-peo mihitsy hoe sotroinareo rehetra ity. Nareo rehetra amin'izany dia zao ny mino rehetra izany. Izy tsy nanao hoe sotroin'ny papa rehetra ity na hoe sotroin'ny mopera rehetra ity, tsy izay ny voalaza eo. Fa babona babiloniana mba hazo ny fiangonana zany hoy Lotera ka dia rariny sitsiny raha lasa any afari any amin'ny afadiovana ny vahoaka rehetra ao amin'ny fiangonana. Ary raha sahan'ny fiangonana ozy izy Lotera ny tsy nanomeny divay ho an'ny laika dia ho avy koa ny fotoana fa na ny mofo aza tsy omeny. Dia ho tsy omeny koa ny fahafianon'ny batisa sy ny absolution. Raha ny batisa no heveriny tamin'izany fotoana izany dia zao ny olona vita batisa avy any Allemagne rehefa babondrareo amin'ny fiangonana katolika dia ataony batisa indray mandeha, fa tsy mahay teny allemand ny Andriamanitra fa teny latinina ihany ny ainy. Dia nataony batisa fanondroany ny loteranina ny findrany aminy. Reto no andro 5 izay nanorenan'ny Lotera ny réformation ary amaranantsika azy. Voalohany dia ny hoe soratra masina ireriana. Soratra masina ireriana. Tsy mila fampianarana avy amin'ny papa ny fiangonana, tsy mila lova-tsofina ny fiangonana, tsy mila fampianarana na avy amin'iza na avy amin'iza na avy amin'iza ny fiangonana. Soratra masina ireriana. Ity ihany no fitsipika manapaka. Fa tsy hoe zao nylazay ny hirantsika, ezaka izahay Jesosy, tsy firana ireriana fa soratra masina ireriana. Tsy liturgia ireriana fa soratra masina ireriana. Tsy papa ireriana fa soratra masina ireriana. Tsy lova-tsofina ireriana fa soratra masina ireriana. Tsy misy fampianarana hafa afaka ampidirina ao amin'ny fiangonana izay mifanohitra amin'ny fampianarana soratra masina. Zay lazay soratra masina ireriany, zay ihany ny tsy mety tazomina, zay ihany ny tsy mety arahana ao amin'ny fiangonana. Ny faharoa dia ny hoe fahasoavana ireriany. Ny hoe fahasoavana moa dia ilazana hoe fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Tsy misy asanao io na dia ohatra ny loham-paingotra azy. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mialohan'ny ataperany ainy dia ozy izy hoe vita. Ninona ny vita? Ny famonjenanao ny vita. Tsy ny famonjena fotsiny fa ny famonjenanao. Fa raha hoe famonjena fotsiny ny vita dia mihina moa no problemanao an'izany. Hoe vita ho ny famonjena. Fa ny famonjenanao mihitsy ny famonjena ny vita. Zany hoe efa voalohany bie atongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay, zay ny dikany. Fa raha ohatra ianao ka tsy tongany dia ianao mihitsy ny any no ny désistre, ianao no mivery ny lalana. Ka rehefa niemotra moa anao, inona moa no azo lazaina fa ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hébreo dia nilaza hoe isika tsy mba namazay maninona, tsy mba namazay miemotritsika. Ko nahoana Jesosy aza avy any an-danitra nidiny ety ambony tany, namita ny famonjenanao, nanome bie atongavanao any fiainana mandrakizay, ianao indray ve no hiemotra. Dia mampalahelo zany. Ny fahatelo dia ny hoe finoana ireriany.
ny finoana irery any. Ny finoana sy ny fibebahana dia mifampiankina. Mibebaka ianao aloha, zany hoe manaiky ianao fa diso. Reo no fahotanao reo. Fa reo fahotanao reo dia hitodianao makany amin'i Jesosy, fa efa vitan'i Jesosy ny famelana azy. Ka dia izay nataon'i Jesosy izay no isaina ho fahamarinanao. Zay natao hoe finoana. Io natao hoe finoana irery any. Zany hoe rehefa miresaka finoana ianao dia tsy maintsy mijery an'i Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famelana ny eloko ao sy ho fanavotana anao. Zay natao hoe finoana zay. Fa tsy finoanom-pona akory, na finoana mifototra amin'ny tenanao akory, na finoana mifototra amin'ny volanao akory, na mifototra amin'ny fahamendrianao, na mifototra amin'ny ezaka vitanao. Tsia. Raha voatenenina ny hoe finoana dia Jesosy no eo. Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana, Jesosy nitsangana tamin'ny maty, Jesosy niakatra any an-danitra. Fa tsy misy ankoatran'izay. Tsisy hidiranao mihitsy ny resaka finoana. Jesosy irery any. Hoy ny hira izay nataontsika teo. Ny fahaefatra dia izao, sady mpanototsika no marina. Mpanototsika satria tsika dia mbola olombelona ihany, mbola nofo sy raha ihany, mbola eto amin'izao tontolo izao ihany. Fa tsy hoe rehefa natao batisa ianao dia lasa anjely akory. Ka ny batisa tsy fanovana fa fanamarinana. Lazainao marina na dia tsy marina aza. Isika maha isikatsika dia mpanototsika, tsy maintsy manaiky an'izay tsika. Ozy soratra masina hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena isika ary marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra izay mantoko sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana. Zany hoe tsy maintsy manaiky diso ianao fa afaka manamarina anao Andriamanitra. Ka raha tsy diso ary ianao moa hamarinina tao inona? Fa mifanekenao diso mihitsy no nafahana manamarina anao, fa ny olona tsy diso tsy hamarinina zany. Inona ny andananao any tribunal raha tsy diso ianao fa matoa ianao enteneny misy fahadisoanao ao. Anjaran'ny avoka indray miezaka manamarina anao raha afaka ianao. Saika ilay avoka antsika moa avoka tena faratampony, ka izay rehetra manaraka azy tsy maintsy haina manamarina azy. Ary efa vita zany araka ny teniny teo amin'ny azo fijaliana. Fahadimy farany dia ny hoe sampisorona ny mino rehetra. Dikan'izany dia izao, mpisorona ihany no mahazo miditra ao masina indrindra tamin'izany fotoana izany, hiresaka amin'Andriamanitra. Fa ny sisa rehetra dia aty ambadika aty. Fa rehefa nitsangana rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, rovotra ilay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka dia afaka manatrika an'Andriamanitra ny olona rehetra izay tonga ao anatin'ny fiangonana. Samy afaka miresaka amin'Andriamanitra. Tsy ilaina intsony ny hoe Masiny Maria renin'Andriamanitra, mivavah ho anay mpanoto, ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay. Tsy ilaina intsony zany. Ary fantatsika fa rehefa tany Kanany Galilea anie Jesosy, raha namaky tsara ianareo ny tenin'Andriamanitra, rehefa niteny Maria hoe ory Jesosy lany ny divay, dia Jesosy hoe tsy ianao ny divaiko any. Zany hoe aza mieritreritra ianao hoe rehefa miresaka amin'ny Maria ianao dia ho ekeny Jesosy ny tenin'i Maria. Maria mivantana raha niteny taminy tsy ny ekeny, mainka fa ianao mbola ampita amin'ny Maria dia mbola ampitain'i Maria any aminy. Fa zanaka ianao, efa ravana ny hevitry ny fisarahana, tonga dia mitenena hoe rainay ao izay any an-danitra. Zao ny zava-rangatahana aminao. Zay ny dikany hoe sampisorona ny mino rehetra. Samy zanak'Andriamanitra ny mino rehetra. Samy voavela heloka ny mino rehetra. Samy manana zo hiresaka amin'Andriamanitra ny mino rehetra. Samy manana zo higoka ny filazantsara sy ny fahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra ny mino rehetra. Ao anatiny ianao, ao anatiny aho, sika rehetra zany. Zay ary raha fitinina, ataoko hoe fitinina satria zavatra resantsika izay
any aheritaona ny tokony ianarana azy raha tena tokony izy fitaitsika ao anatin'ny adiny ray latsaka. Ireo no antony nahatonga ny Lotera nanorina ny réformation ary napetrany tsara ny fampianarana marina. Hoy isika teo hoe ny atao hoe fampianarana marina dia ny fampianarana izay mifanaraka amin'ny soratra masina irery ihany. Ary ny maha-fiangonana ny fiangonana, io fiangonana misy anao io dia ny maha-apostolika azy. Izy manao fampianarana fanaraka dia nampianaran'ny apôstoly. Fa na iza mitondra fampianarana hafa ao amin'ny fiangonanao, ka ianao koa manaiky an'izany. Dia ozy izy Paoly hoe aoka voaozina izy. Ianao anefa tsy ho anisan'izany fa anisan'izay efa nafahana avy amin'ny maizina tonga ao amin'ny mazava. Efa nafahana tamin'ny fahotana nandray ny famelan-kelo. Efa nafahana tamin'ny fahafatesana, satria efa vitan'i Jesosy ny fandresenan'izany ka manana ny fiainana manomboka eto amin'ity tany ity, mandrapahatonga anao amin'ny fahasambarana mandrakizay any an-danitra. Vavaka isika rehetra. Soranao izay ry Jesosy Kristy tomponay, nidina taty aminay taty amin'izao tontolo izao. Namela ny elokay niady tamin'ny fahafatesana ho anay, tsangana tamin'ny maty ho anay, niakatra ho any an-danitra ho anay, manomana ny fonenana mandrakizay any an-danitra ho anay. Dia misaotranao izay na nomenao any Docteur Martin Luther izay nitarika ny fiangonana niaraka any amin'ny maizina ka namerina ny fiangonana amin'ny fampianaran'ny apôstoly indray. Ary tehirizo amin'izany fampianaran'ny apôstoly izany ny fiangonanao amin'ny andro rehetra mbola omenao anay aty amin'izao tontolo izao, mba hantovana ny fahasambarana mandrakizay. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy tomponay avy any Nazareta izany vavaka izany. Amen.